Ya, tonga soa eto amin'ny gasy sy mahay mamaky baiboly. Dia androany izy ampiaritsika mihitsy izay hoe gasy mahay mamaky baiboly izay. Tanjona zany dia hianatra tsika rehefa aty sabotsy voalohany sy sabotsy fahatelo hijery hoe ahoana ny fomba famakiana baiboly dia ampiaritsika io rehefa any an-trano amin'ny fiainana rehetra, any am-piangonana sy ny fiainana rehetra. Izay ny tanjon'ny gasy mahay mamaky baiboly amin'ny ankapobeny, satria ny zavatra mitranga dia izao. Rehefa mamaky ny boky rehetra tsika dia rehefa vakiantsika ny boky rehetra izay vakiana, boky tsotra zany lazaiko fa tsy baiboly, dia mahazavatra tsika, tonga dia azotsika nylazay le boky. Fa mahagaga rehefa mamaky baiboly dia akoatra n'le andininy efa mahazatra le efa hay ireny dia tsy tena misy zavatra voaray loatra amin'le izy, fa mitovy amin'ny tsy namaky ihany tsika rehefa avy mamaky an'le izy amin'ny ankapobeny. Dia ny tanjona androany tena hamaky fotsiny mihitsy tsika, dia ho hitanao hoe misy zavatra azo raisina le izy, na dia mamaky fotsiny ary. Tena izay mihitsy teo hoe mamaky baiboly, mbola mihoatra lavitra an'io ny fandinihana baiboly, mbola mihoatra lavitra an'io ny exégèse, fa tsy miditra antsika. Fa ny tanjontsika dia hoe malagasy rehefa mamaky baiboly dia misy zavatra voarainy ao dia mahazo zavatra izy vita ny famakiana an'ilay baiboly. Ka androany ny bokin'ny Galatiana no hojerentsika. Dia mizara roa ny hitondrantsika azy. Ny olana voalohany tsy aizantsika mamaky baiboly dia tsy haintsika loatra ny miditra ao anatin'ilay baiboly. Izay mihitsy ilay filaza azy, zany hoe ny fampidirana, introduction an'ilay baiboly, hoe izy io angeka tsy Andriamanitra avy any an-danitra nidina miteny amintsika hoe zao ty baiboly ty, fa nisy olona nanoratra izy io, nisy olona nanoratana izy io, ary misy antony natonga anazy nanoratra an'io boky io. Dia anisany nojerentsika voalohany, efa nijerentsika ny hoe raha karazan-dahatsoratra tononkalo le izy dia ahoana, raha karazan-dahatsoratra lalàna le izy dia ahoana, raha Genesis tokony voalohany dia ahoana famaky azy, Matthieu toko 4:20 sy 5:20 ahoana famaky azy, efa hitantsika zany. Fa androany indray boky ray manontolo Galatiana no hojerentsika. Dia hiditra ao anatiny aloha tsika amin'ny fampidirana hoe ina ny antony nanoratana an'le boky. Raha vao azonao ny nanoratana an'le boky dia mamaky fotsiny tsika amin'ny tapany faharoa dia tonga dia mazava le izy, justa mamaky fotsiny. Izay zany ny fandehan'ny fampianarantsika androany. Dia mazava ho azy efa haitsika rehetra, iza ny mpanoratra ny bokin'ny Galatiana? Paoly. Tsotra be, mazava be. Iza ny nanoratana azy? Ny Galatiana. Dia izay le izy. Fa anomboka hiditra lalidalina kokoa ao anatin'izay tsika, fa tsy vitan'izay fotsiny le fampidirana, satria mila hitantsika hoe inona ny antony nanoratany Paoly an'io boky io ho an'ny Galatiana aloha voalohany indrindra. Zay vao ho an'ny faly amin'ny taona 724. Fa raha nanoratra an'io Paoly zany tsy nieritreritra mihitsy hoe izy faly hamaky an'ity fa reo Galatiana ireo aloha nieritreretiny. Dia mila fantatsika tsara aloha ireo sy momba an'ireo sy ny antony nanoratany ho an'ireo zay tsika vao mandray hoe inona amin'izay ary no atsika rehefa vita izay. Ka ny voalohany zany tena antony nanoratany Paoly an'io taratasy ho an'ny Galatiana io dia fanoherana ny fampianaran-diso dia niditra tao amin'ny fiangonana tao Galatia. Zay. Nisy nandeha nitory-tany Paoly dia Paoly nanangana an'ilay fiangonana, fa rehefa avy eo dia nisy fampianaran-diso tao fanohatra amin'ilay fampianaran'ny Paoly dia izay ny antony nanoratany an'io. Dia io fampianaran-diso io nijerentsika amin'ny ankapobeny, fa ho hitantsika amin'ny Tsipriana izy rehefa avy eo dia izao no zavatra tenen'ireto mpampianatra sandoka reto hoe mila foraina aloha ny olona ny Galatiana izay jentilisa, dia tsy maintsy mbola foraina, zany hoe manaraka ny lalàn'ny Mosesy aloha, zay vao tena kristianina. Tsy ampy zany le mino an' Jesosy, tsy ampy le mandray an' Jesosy Kristy, tsy ampy le manana ny fanahy masina, fa tsy maintsy manatanteraka lalàna rehefa avy eo. Zay
no antony ingezabe indrindra nandroa tamin'ny Paoly ny taratasy. Izao nefany ireo mpampianatra sandoka reo tsy afaka apiditra le fampianarana izy raha tsy aratsiny aloha Paoly. Aratsiny Paoly hoe Paoly iny ange tsy apôstôly iny fa iny sandoka e. Jega iny niaraka tamin'ny 12 lahy tamin'ny Jesosy Kristy tety ambonin'ny tany taisy Paoly tamin'izany tsy hitantsika tsy ao anatiny Paoly fa olona latsaka votaty aoriana fotsiny izany Paoly zany. Zay zany no antony tenenanjareo dia izy hoe noho izany ny fampianaran'ny Paoly tsy tena marina fa ity ny tena izy ity fa tsy le amin'ny Paoly izy satria Paoly tsy tena apôstôly. Dia faharoa zany Paoly na ny zavatra resahan'ny Paoly voalohany dia tsy maintsy miaro ny ministerany izy hoe za koa tena apôstôly, tena mpanompon'Andriamanitra ihany koa ary za koa ary tena izy mihitsy. Dia ahafahan'ny Paoly milaza aveo hoe noho izany dia ny fampianarako ohatr'izao le zavatra nampianariko anareo zay ihany tazomina fa aza miditra any amin'ny lalàna indray. Nataon'ny fameny mihitsy moa ity tamin'ny 2 volana le resaka lalàna satria afahantsika hoe atao inona tokoa ary ny lalàna. Rehefa nahita n'le karazana lalàna ireny tsika tamin'ny 2 volana dia miditra ao anatin'izay tsika androany. Zay zany izy amin'ny ankapobeny. Dia hiditra amin'le fampidirana lalindalina amin'izay tsika rehefa azotsika io zavatra ankapobeny io. Atombotsika amin'ny 1 ka hatramin'ny 5 izy izay fiarabana ataon'ny Paoly zany dia ao izy no milaza ny maha-apôstôly azy ary ao koa izy no manambara le filazantsara hoe inona ny zavatra ho torian'ny Paoly. Ny maha-apôstôly amin'ny Paoly sy ny filazantsara toriany. Zay zany no resahany amin'ity toko 1:1 ka hatramin'ny 5 le fampidirana. Tsy voatery mitady boky hafa sy ohatr'izany tsika fa vakitsika fotsiny le Baiboly dia hitantsika ao anatiny ny antony zavatra rehetrarehetra. Vakitsika ary izy satria mamaky Baiboly tsika. Paoly apôstôly tsy avy tamin'ny olona na tamin'ny alalan'ny olona fa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy Andriamanitra ray izay nanangana azy tamin'ny maty mba amin'ny rahalahy rehetra izay ato amiko mamangy ny fiangonana ny Galatia. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika izay nanolotra ny tena noho ny fahotantsika mba hanafahany antsika amin'izao vanim-potoana ratsy ankehitriny izao araka ny sitrapon'Andriamanitra raintsika. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay. Amen. Zay zany ny fampidirana izay anombohan'ny Paoly azy. Fiarabana izy moa araka ny mahataratasy azy amin'ny ankapobeny fa ilazany koa ny maha-apôstôly azy sy ny filazantsara zay toriany. Raisitsika tsirairay amin'izay ary io ny 1. Paoly apôstôly tsy avy tamin'ny olona na tamin'ny alalan'ny olona fa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy Andriamanitra ray izay nanangana azy tamin'ny maty. Inona ny zavatra resahan'ny Paoly eto aloha dia ahitantsika hoe izy le mpanoratra dia resahany voalohany indrindra hoe i Paoly apôstôly. Zay zany ny anombohany azy. Dia avy izy miteny fa Andriamanitra mihitsy no niantso azy ho apôstôly, tsy olona, tsy tamin'ny alalan'ny olona fa Andriamanitra no niantso an'i Paoly ho apôstôly. Na dia tsy isan'ireo apôstôly 12 lahy izy lefa niresantsika teo dia apôstôly mihitsy izy satria natsoan'Andriamanitra. Ary tsy miankina ihany koa izy amin'ireo 12 lahy reo, tsy ireo zany maha-apôstôly azy satria ireo olombelona ihany. Na dia apôstôly ary izy 12 dia tsy miankina amin'ireo maha-apôstôly azy. Zay le ilazainy hoe tsy avy tamin'ny olona na tamin'ny alalan'ny olona fa ary tsy miankina amin'izaniza koa. Na iza dia tsy zay ny nahatonga ny Paoly ho apôstôly fa avy tamin'Andriamanitra ray ary tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy mihitsy no niantso azy ho apôstôly. Dia hitantsika moa ny tantarany nampino ny Paoly zany ny antsoiny Jesosy Kristy azy le teny amin'ny lalan'ny Damaskosy dia niseho taminy i Jesosy Kristy rehefa avy eo zany. Paoly ny mpanoratra ary eto dia asehony fa Andriamanitra sy Jesosy Kristy dia ray ihany. Tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy Andriamanitra ray nanangana azy tamin'ny maty fa tsy tamin'ny olona.
eo mantsy mahatonga ny olona manahiranao foana sahiranao foana ny olona mieritrehitra hoe Andriamanitra ray Jesosy Kristy fa Andriamanitra tokana ihany na Andriamanitra ray na Jesosy Kristy fa samy manana ny asany izy ireo amin'ny maha-persona samy hafa azy eto. Dia le niantso an Paoly tsy ilay Jesosy Kristy tetỳ ambony tany niantso an'izy 12 lahy fa le Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty. Taditsika io fa ao amin'ny asan'ny apôstôly 7 izy zay vao niova fo Paoly zany efa maty Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty, efa niakatra tany an-danitra izy, fa io izy niseho. Dia zay mihitsy ny anindriny hoe Jesosy Kristy sy Andriamanitra zay nanangana azy tamin'ny maty. Zay zava-dehibe zay ho an'ny Paoly vavolombelony fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty zany io Paoly io, avy tamin'Andriamanitra zany. Ny zavatra maha-apôstôly amin'ny Paoly avy tamin'Andriamanitra, dia midika koa zany fa ny zavatra rehetra zay lazain'ny Paoly zany dia avy amin'Andriamanitra. Zay miaro le fampianarana izy tsinona mba anoherana le fampianaran-diso, dia zay teneny hoe avy tamin'Andriamanitra zany ny fiantsoana azy maha-apôstôly azy. Dia dikan'izay izay ambaran'ny Paoly ihany koa zany dia tenin'Andriamanitra marina, manana ny fahefana rehetra ary tokony arahan'ny mpino. Zay ny azontsika tsoahana amin'iny andininy voalohany iny. Ny andininy faharoa, mba amin'ny rahalahy rehetra zay atao amiko ny mamangy ny fiangonana any Galatia. Eto indray tsika dia mijery amin'izay tsika zany hoe ho aniza no nanoratan'ny Paoly an'io boky io, dia ho an'ny fiangonana any Galatia ozy izy io, fiangonana ny Galatia. Akoatran'izay ny teny izy hoe mba amin'ny rahalahy rehetra atao amiko, zany hoe manana mpiara-miasa izy zany eo ampanoratana io izy zany dia tsy izy rery akory manoratra eo fa misy mpiara-miasa aminy miaraka aminy eo manoratra n'ilay, rehefa manoratra n'ilay boky izy dia tonony koa ireo rahalahy rehetra ireo. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe izy reto fiangonana ny Galatia reto, teneny koa reto izy satria amin'ny teny malagasy hoe mamangy ny fiangonana ny Galatia tsy tena mazava loatra ny amin'ny teny malagasy, fa amin'ny teny frantsay izy zao lazainy hoe et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie. Misy fiangonana maromaro zany le fiangonana ao Galatia zay resahany io, fa izy reo. Dia eo tompo tena adihevitra raha mamaky boky nareo livre d'introduction, dia isy karazany be no voarainareo ao anatiny dia mety ho sahiranareo. Fa ndao jerentsika zay adihevitra zay hoe iza ireo fiangonana ny Galatia ireo. Misy mantsy ny an'ny Galatia avaratra, le fiangonana ny Galatia avaratra ve io resahan'ny Paoly io sa le fiangonana ny Galatia atsimo? Dia mampaninona moa zany na le any avaratra na le any atsimo le izy ohatrany tsy tena mampaninona loatra amin'ny ankapobeny, fa misy dikan'izay amin'le hoe oviana zany nanoratany azy. Raha ohatra le tany avaratra ny soratany dia hafa ny fotoana nanoratany azy, raha ohatra le tany atsimo ny soratany dia hafa no fotoana nanoratany azy. Omeko antsika ny endrikendriky ny le saritany nisy zay niainan'ny Paoly tamin'izany fotoana zany, ohatroatra zao le izy sara mazava ihany. Tato Antiokia izy tamin'ny asan'ny apôstôly 7 tao le hoe atokany ho Barnabasy sy Paoly Antiokia ny Syria, tao izy miainga. Dia nandeha izy nakaty a Chypre, dia nandeha nakato dia nakaty dia nakaty dia miverina tao Antiokia indray. Zay ny dimisionneran'ny Paoly voalohany zany. Dia hitantsika ty misy hoe Galatia, zany hoe iny faritany ambony iny zany avaratra iny iny le Galatia zay hitantsika amin'ny akabeany, iny le Galatia avaratra iny zany io Galatia io. Galatia avaratra manao ahoana izy io? Fanjakana anankiray izy io, fanjakany Galatia ny antsoina hoe Galatia avaratra. Dia io fanjakana io ny Celta na ny Gaulois, zay no mponina tao zany,
dia resin'ny Romanina ny Roma moa ny empira lehibe tamin'izany fotoana izany a, dia tamin'ny taona 720 talohan'i Jesosy Kristy no nandresen'ny Romanina nio fanjakany Galatia avaratra le hitantsika teo iny zany. Dia nandritra n'iny 720 talohan'i Jesosy Kristy ka hatramin'ny taona 520 talohan'i Jesosy Kristy dia teo ambany vahoany zanatany Romanina foana io fanjakany Galatia io. Fa afaka izany tamin'ny taona 520 talohan'i Jesosy Kristy. Dikan'izay dia naleo teny izy amin'io fotoana izay anoratany Paoly azy io zany sy nandehanan'ny Paoly ny torotany. Naleo teny izy tamin'io fotoana io. Dia raha iny le avaratra iny resahana dia tamin'ny dian'ny Paoly faharoa izy no nitory tamin'iny faritra iny. Tamin'ny dian'ny faharoa fa tsy le voalohany le hitantsika teo, satria le hitantsika teo izany taty atsimo foana no nandeha dia niverina, fa tamin'ny faharoa izy vao nakany. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:12 no ahitantsika ny fotoana nandehanany tany amin'ny toerana hoe Galatia io. Ary rehefa nandeha namakivaky ny faritany Frigia sy Galatia io izy dia norarahan'ny fanahy masina tsy hitory ny teny tany Azia. Ka ny asan'ny apôstôly 2:12 dia efa ao anatin'ny dia misioneran'ny Paoly faharoa zany io. Raha tany zany izy no raha any anoratany io dia tsy maintsy tao aorianany dian'ny faharoa zay izy zay vao nakany, satria tamin'ny dian'ny faharoa izy zay vao nanangana n'le fiangonana tao Galatia avaratra. Dia asehontsika mazava kokoa le sary eto na dia fotsifotsy ary. Ity misy hoe territoire de Galaty, iny le fanjakan'ny Galatiana ny resahako teo zany iny. Ty Ankara any Turquie amin'izao fotoana izao io. Fa iny faritra rehetra iny dia antsoina hoe Galatia daholo, zany hoe le nandehanany voalohany: Perge, Pisidia, Antiokia, Pisidia, Iconioma, Laconie, Lystre sy Derbe dia ao anatin'ny Galatia, fa ty le atsimo dia ty le avaratra. Zay misy an'izay zany ny zavatra nisy tamin'izany fotoana izany. Dia hitantsika teo le diany voalohany fa taty atsimo izy nandeha, fa le diany faharoa izy zany ny tonga taty Frigia, ty le faritra Frigia, dia taty Galatia, taty ambony taty Paoly no nandeha tamin'ny diany faharoa. Dia ny olona izay milaza fa io Galatia avaratra io nitorian'ny Paoly dia milaza izy hoe ireo ihany ozy izy ny tokony antsoina hoe Galatiana, satria tany mihitsy any Galatia no misy nazy tamin'izany fotoana izany. Ka ao amin'ny 7:1 amin'ny Galatian'ny Paoly dia miteny izay mihitsy hoe ry Galatiana dala. Raha misy ny napasika amin'ny Paoly indrindra amin'ity boky soratany rehetra dia boky ny Galatiana. Ry Galatiana dala izy anamosavy anareo tsy eo masonareo indrindra anefa nanehoana marimarina ny Jesosy Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana io. Dia ny olona izay milaza hoe any Galatia avaratra zany dia milaza hoe ireo ihany ozy izy ny tokony antsoina hoe Galatiana, satria ireo tena ponina ao amin'le fanjakany Galatia. Dia raha reo zany le izy dia zao ny tantara ao amin'ny 2:1 ka hatramin'ny 10 ovakitsika eo rehefa avy eo amin'ny Galatiana io dia ozy izy hoe tokony ifandray amin'ny asan'ny apôstôly 5:12. Ny asan'ny apôstôly 5:12 dia nisy fivoriam-be tao Jerosalema izay niresahana ny adina hevitra zany hoe tokony forana ve ny jentilisa izay mandray an Jesosy Kristy izay vao lasa kristiana, sa tsy tokony forana. Dia hitantsika fa mifandray amin'le antony nanoratana an'le boky voalohany le taria alobe taria izay zavatra izay. Dia lazainy hoe mifandray amin'izay ozy izy ny 2:1 ka hatramin'ny 10. Dikan'izany zany nanoratana ny epistily zany dia tao aorianan'io adihevitra momba ny asan'ny apôstôly 5:12 io no nanoratan'ny Paoly ny epistily ho an'ny Galatiana. Zay ny fijery voalohany izay mieritreritra hoe any Galatia avaratra no nanoratan'ny Paoly an'io. Dia dikan'izay zany tena efa atao aorianan'ny dian'ny faharoa mihitsy. Asan'ny apôstôly 5:12 ity
toko fahenina ambin'ny folo andininy fahaenina hitantsika teo le nanday tany Galatia izy dia nanangana amin'ny fiangonana tany dia tsy maintsy ao aorianan'izay izy zany zay vao nanoratra an'io boky io. Kanefany misy ihany koa ny fijery hoe any Galatia atsimo. Zany io baiboly io misy adihevitra be satria eritrereto kosa ny elanelana efa 2 taona lasa zay ny elanelana dia sarotra amintsika ny anontany amin'ny Paoly hoe iza tokoa moa le anoratanao ry Paoly sa iza, dia tsy maintsy mijery araka le boky sy araka ny tantara ao amin'ny asan'ny apôstôlitsika. Raha miteny indray le Galatia atsimo le hitantsika teo ambany teo io indray faritany Romanina ny Galatia atsimo. Le avaratra zany maleo tena fa le atsimo faritany Romanina zay misy any Antiokia any Pisidia, le efa nasehontsika teo ny sariny misy any Iconium any Frigia ary misy any Lystra sy Derbe any Likaonia. Zay zany ireo tanàna zay le nandehana amin'ny Paoly hitantsika teo tamin'ny diany voalohany. Zay zany dia antsoina ihany koa hoe Galatia hitantsika le sary iny fa tonga hatrany le teny hoe Galatia. Dia ny dian'ny Paoly voalohany dia ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 17 sy toko 410 zany misy an'io. Mbola hidirantsika iny rehefa any aoriana any hoe ahoana ny famakiana ny bokin'ny asan'ny apôstôly, ahoana ny dian'ny voalohany, dian'ny faharoa, dian'ny fahatelo, dian'ny misionera amin'ny Paoly fahefatra, dia ho jerentsika akaikaiky ireny rehefa aneo amin'ny fotoanany fa zao aloha zany dia mino fotsiny ihany fa ny asan'ny apôstôly toko 13 sy 14 no dia misionera amin'ny Paoly voalohany. 19 izy efa any amin'ny dia faharoa. Ny dikany hoe voalohany sy faharoa dia miainga ao Antiokia ny Siria izy dia mandeha dia verina ao Antiokia indray manao tatitra, dia mandeha indray izy avy eo dian'ny faharoa sy fahatelo sy ny toyany rehetrarehetra. Ty zany le dian'ny voalohany. Miainga ao Antiokia izy nakany Seleucia dia Salamina dia Pafosy dia Perge dia Antiokia ny Pisidia, Iconium, Lystra, Derbe dia verina Lystra indray izy dia Iconium, Antiokia, Perge, Atalia dia verina ny Seleucia dia tonga tao Antiokia indray. Zay zany le dia voalohany izay natao amin'ny Paoly. Dia ity rehetrarehetra ity zany dia nantsona ihany koa hoe Galatia, fa Galatia atsimo, reny faritra rehetrarehetra izay nitorian'ny Paoly reny. Dia ny zavatra hitantsika rehefa manoratra Paoly dia mila jerena zany, mila ianarana daholo rehefa mamaky, fa dia zay moa ny anatra zany dia nareo mampitaina aminareo le izy hoe rehefa miresaka Paoly dia le rafi-pitantanana ny administration Romanina no ampiasain'ny Paoly fa tsy ny administration Grika, satria ny Grika no nametraka ny avaratra iny Galatia, fa no an'ny Romanina dia le atsimo mbola Galatia ihany koa satria iny zanatany zareo. Dia iny zany ny ampiasain'ny Paoly. Dia ohatra maromaro ny raisintsika reto rehefa miresaka izy zany dia tsy le tanàna fotsiny ny resahany fa le faritra mihitsy. Ohatra hoe tsy hoe Antananarivo ny resahany fa Analamanga, tsy hoe Atsirabe ny resahany fa Vakinakaratra, tsy hoe Ambositra ny resahany fa Moromania sy ohatr'izany le faritra. Dia ohatra zany zao Korinto tanàna, fa ny antson'ny Paoly ny Korinto io matetika dia Akaia, satria Akaia le faritra misy ny Korinto araka ny rafi-pitantanana Romanina. Dia Efesosy indray dia resahany Azia foana ny teneny rehefa hoe Efesosy, dia Azia no iresahan'ny Paoly azy. Ohatra anankiray raisintsika hitantsika ny hoe rehefa miteny hoe Korinto izy dia Akaia ny resahany Korintiana voalohany toko 4:10 andininy 5:10 dia izy hoe fantatrareo ny ankahoana Stefanasy fa voaloham-bokatry Akaia izy io. Dia ao Korinto ihany zany. Sady efa nanolo tena amin'ny fanompoana ny olona masina dia mangataka aminareo rahalahy, voaloham-bokatry Akaia. Ao amin'ny Korintiana faharoa indray izy andininy voalohany eo dia mbola miteny ihany koa izy hoe Akaia. Paoly apôstôlin'ny Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra ary Timoty rahalahy ny mamangy ny fiangonan'Andriamanitra izay any Korinto mba amin'ny olona masina rehetra manerana ny Akaia. Hitanareo Korinto dia resahany koa le faritra Akaia araka ny administration Romanina zany.
Korintiana faharoa ihany fa toko fahasivy andininy voalohany a dia mbola ohatr'izay ihany resahany hoe fa fantatro ny fahazotonareo ary ataoko rehare amin'ny makedonianina ianareo hoe efa vonona hatramin'ny taona lasa iny Akaia ary ny zotom-ponareo dia mampirisika ny maro. Akaia ty zany ianareo izy efa vonona hatramin'iny taona iny Akaia zany hoe ianareo korintianina zany. Dia rehefa miresaka amin'ny filipianina indray izy a sy ny tesalonianina dia makedonianina foana ny iresahany azy satria reniny any amin'ny faritry Filipisy, Tesalonika, Filipianina, Beria dia poniny any Makedonia daholo reny. Dia eto koa izy milaza an'izay. Raha ijerinay tsika ny Efesosy izay antsoiny hoe Azia dia amin'ny Korintianina voalohany toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny folo ihany dia hoe manao velonomanareo ny fiangonana aty Azia. Dia fatatsika fa nanoratany Paoly ny ho an'ny Korintianina dia tany Efesosy izy nanoratra. Dia tsy miteny izy hoe Efesosy fa teneny hoe Azia satria izay zany le administration romanina tamin'izany. Dia ny Korintianina voalohany toko fahaenina ambin'ny folo andininy voalohany koa dia mbola mitenen'izay izy ny amin'ny Galatia indray. Ny amin'ny famoriam-bola ho an'ny olona masina dia mba manaova koa ianareo toy ny nasaiko nataon'ny fiangonana any Galatia. Faritra daholo zany reny rehefa resahany fa tsy tanàna akory. Dia tafiditra ao anatin'izany le nyresahantsika teo lay Listra, Derbe, Iconioma sy ny namany rehetrarehetra. Dia samy natsoina hoe Galatianina avokoa zany na ny tany avaratra na ny taty atsimo fa tsy le any avaratra ihany akory natsoina hoe Galatianina fa na ny aty atsimo ara dia natsoina ihany koa hoe Galatianina. Dia izay zany ty resahany ty toko fahaenina ambin'ny folo ty hoe ary nandena makivaky ny faritany Frigisy Galatia izy rehefa nirarany fanamasina tsy hitory ny teny tany Azia any Efesosy reny le fiangonana fito ao amin'ny ao amin'ny apokalipsy reny zany. Dia ity mifanaraka kokoa amin'ny voalaza amin'ny bokin'ny apôstôly zany ty Galatia atsimo ty. Rehefa tena jerentsika ny filaharany ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly dia ity mifanaraka kokoa aminy satria amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly sy ao amin'ny Galatiana dia samy miresaka ny famanginy Paoly any Jerosalema ry zareo hoe niteny izy hoe nandeha intelo nakany Jerosalema Paoly. Dia raha pitahintsika ny voalazany amin'ny Galatiana sy ny ao amin'ny asan'ny apôstôly dia raha ty atsimo izy no mifanaraka kokoa noho ny any avaratra. Reto avy ary ny famanginy Paoly ny Jerosalema raha araka ny voalaza ao amin'ny Galatiana sy amin'ny asan'ny apôstôly. Misy anankitelo ny resahan'ny asan'ny apôstôly zany ny famanginy Paoly tany Jerosalema. Dia ireo famangina anankitelo ireo dia talohan'ny diany faharoa daholo ny famangina nataony Paoly voalohany tany Jerosalema. Asan'ny apôstôly toko fahasivy Paoly lay niona tamin'i Jesosy Kristy teo amin'ny lalan'ny Damaskosy. Ao tsika. Dia ny andininy fahaenina amby roapolo dia ozy izy hoe rehefa tonga tany Jerosalema Saoly dia nitady araka tamin'ny mpianatra. Rehefa tonga tany Jerosalema Saoly izy dia nitady araka tamin'ny mpianatra nefa natahotra azy izy rehetra ka tsy nino azy ho mpianatra satria olona mpanenjika amin'ny fiangonana io teo. Fa naka azy Barnabasy ka nitondra azy ho any amin'ny apôstôly ary nanambara tamin'izy ireo ny nahitany tompo teny an-dalana sy nitenenany taminy ary nasahiny tory ny anaran'i Jesosy tany Damaskosy. Io zany. Tamin'io zany Saoly nandeha voalohany dia saika iona tamin'ny mpianatra izy fa tsy nety ny mpianatra satria natahotra anazy. Dia tsy tena tafahoana tamin'ny apôstôly loatra zany izy. Io fotoana fohy taorianany niaonany tamin'i Jesosy tamin'ny lalan'ny Damaskosy misy an'io asan'ny apôstôly toko fahasivy io. Ny fandehanany faharoa namangy tany Jerosalema dia ny toko faha 12 andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Dia ny toko faha 12 andininy fahadimy amby roapolo. Ohatra olona zay ny hoe ary ny mpianatra dia nanapa-kevitra mpitondra zavatra araky ny ananany avy amonjena ny rahalahy izay nonona tany Jodia.
dia nataony zany ary ny tany amin'ny Barnabasy sy Saoly nampitondrainy ho any amin'ny loha olona. Toko faharoa andininy fadimy amby roapolo, niverina nakany Jerosalema Barnabasy sy Saoly rehefa havita ny fanompony dia nitondra ny Jaona izay antsoina koa hoe Marka hiaraka amin'izy. Ny zava-dehibe ilayntsika eto dia le hoe i Paoly nakany Jerosalema, ty Jodia dia any Jerosalema zany any Jodia no misy ny Jerosalema. Io zany ny faharoa niaraka tamin'ny Barnabasy. Izy teto izy niaraka tamin'ny Barnabasy voakonverty kelikely, dia teto izy niaraka tamin'ny Barnabasy nitondra fanampiana ho an'ny olona tany Jerosalema. Dia ny diany fahatelo dia ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 5:12, io le konsila ngezabe tany zany. Ary nisy olona sasany izay nidina avy tany Jodia nampianatra ny rahalahy hoe raha tsy forana araka ny fanao Mosesy ianareo dia tsy azo vonjena. Rehefa mifanditra sy niadevitra be ihany tamin'ireo i Paoly sy Barnabasy dia nifanarahana ny akaran'izy roa lahy sy ny sasany koa akany Jerosalema ho any amin'ny apôstôly sy ny loholona mba anadina ny amin'izany zavatra ny adikevitra izany. Io zany dia nifanarahana ny akaran'zareo ho any Jerosalema. Ilayntsika mijery an'io satria le loha hevitra lehibe nyresantsika tamin'ny voalohany dia zao hoe misy resaka famorana. Dia ato koa mipetraka koa le hoe famorana araka ny fanaony Mosesy. Io le efa adihevitra tato zany natonga zareo niakatra tany amin'ny asan'ny apôstôly toko 5:12. Ny tiantsika fantatra eto dia zao hoe talohan'io ve sa taorianan'io no nanoratan'ny Paoly ny bokin'ny Galatiana. Raha izay, raha ohatra izy ka taorianan'io dia tsy tena mitombona ihany le zesy tamin'ny Paoly manao hoe za avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy apôstôly hafa tsy isy idiran'ireo apôstôly ireo amiko fa za maleo tena. Raha ohatra izy ka aorianan'ny asan'ny apôstôly toko 5:12 nanoratra dia zavatra efa ino moa zany efa fanapahan-kevitra ny tapahan'ny apôstôly tany Jerosalema fotsiny no ampiarin'ny Paoly, fa tsy manana ny fahefany manokana izy. Zay le zavatra resantsika mahatonga antsika miditra amin'io adihevitra io. Tsy manana ny fahefany izy zany fa zavatra efa tapaky ny apôstôly ny ataon'ny olona. Ary iny tena olana mihitsy hoe Paoly ve apôstôly satria tsy niaraka tamin'le 12 lahy izy. Zay le fandehan'ny adihevitra eo. Reto zany ny famangina anankitelo nataon'ny Paoly tany Jerosalema, toko 7, toko 12 ary ny toko 15. Raha voakantsika amin'izay ny fafana ny tableau izay mampiseho an'izy io dia ohatr'izao ny fandehany. Ty diany voalohany ty le faharoa nakany Jerosalema dia ty ilay konsila teo zany toko 5:12. Dia raha ohatra ka ity dia mifanaraka io na Galatia avaratra na Galatia atsimo dia ty diany voalohany ty dia mifanaraka amin'ny Galatiana toko voalohany 9:17 ka hatramin'ny 20 na ato dia mitovy ihany izy. Tatsika ilaina mampitasy mampifandray an'izay tatsika hoe tena marina aveo baiboly io sa misy zavatra miforonona tany anelanelany tany sa novany izy io taty aoriana. Dia misy olona miteny izany foana bezesta be amin'ny Facebook hoe novaina io fa za efa niditra lalina tao anatin'io za mahita hoe tsisy niova zany io fa zavatra efa mipetraka tany fotsiny no arahantsika. Ny diany faharoa nakany Jerosalema indray ty le nivakitsika teo le nitondra fanampiana ho an'ny mponina tany Jerosalema dia raha ohatra any atsimo izy dia mifanaraka amin'ity toko 2:1 ka hatramin'ny 10 raha ohatra tany atsimo izy. Dia raha tany atsimo izy zany dia ty amin'izay ny diany voalohany tany Galatia atsimo zany nitory ny filazantsara tany amin'ny Galatia atsimo le di voalohany. Dia avy eo izy vita zay dia miverina tany Antiokia izy dia zay mahatonga hoe teto izy zany nanoratra an'le taratasy talohany ny andehanany ho any Jerosalema indray. Fa raha ohatra ka any Galatia avaratra izy no nitory dia ty zany tantarainy zany ity le fiakaran'ny tany Jerosalema faharoa lazainy atao amin'ny toko 2:1 ka hatramin'ny 10 zany dia ilay
concile tany Jerosalema zany no tiany lazaina. Satria taorianan'io izy zay vao nakany Galatia, dia taorianan'io izy zay vao nanoratra taratasy ho an'ny Galatiana. Aza raha arakarahantsika raha tsy maharaka tantara mihitsy moa tsika tsy mbola mahay ny asan'ny apôstôly mihitsy dia mijery filora fotsiny fa tsy manina fa mahazo mpanahy ihany ianao rehefa avy eo. Fa ilaina ihany zany amin'ny mamaky baiboly satria misy ezany ao fa tsy boky latsaka avy any an-danitra io fa misy ezany tantara rehetrarehetra zany ao anaty baiboly. Verenantsika zany le izy teo raha mba anomboka azona ho azy kelikely ampifanarahantsika amin'ny Galatiana lay dia amin'ny Paoly namangy tany Jerosalema. Ny tantarain'ny Galatiana dia indroa ny famangina nataon'ny Paoly tany Jerosalema. Ny famangina voalohany dia le hitantsika teo toko voalohany 19 ka hatramin'ny 20 dia zao lazainy. Noho ny afaka 3 taona dia niakatra tany Jerosalema mba hifankalala amin'ny Kefasy ka nitoetra tao aminy nandritra ny 15 andro. Nefa ny apôstôly sasany dia tsy nisy hitako afa-tsy Jakoba rahalahin'ny Tompo ary indro eo anatrehan'Andriamanitra izay zavatra soratako aminareo fa tsy mandainga. Tsindriny Paoly tsy mandainga izy marina mihitsy zany fa tsy nahita fa tsy Kefasy ary Jakoba fa ny apôstôly rehetra tsy hitako. Dia raha pitaitsika amin'ilay asan'ny apôstôly toko 7 io dia mifanaraka mihitsy hoe rehefa tonga tany Jerosalema Saoly dia nitady hiaraka tamin'ny mpianatra nefa natahotra azy izy rehetra ka tsy nino azy ho mpianatra. Zay tsy netiny eo taminy zany lay 12 moa zany mampy ny matatiany fanampiny taty aoriana. Tsy netiny eo taminy re satria natahotra hoe mbola mpanenjika fiangonana ty Paoly ty. Kefasy ihany no nionany sy Jakoba rahalahin'ny Tompo fa tsy Jakoba zokiny Jaona akory zay ihany no hitan'ny Paoly. Dia hitanareo fa fanaraka tsara ny zavatra lazaina ao Galatiana sy eo amin'ny asan'ny apôstôly. Dia ny faharoa nakany Jerosalema dia ao amin'ny Galatiana toko 2 ka hatramin'ny 10 rehefa avy eo voavakitsika tanteraka izy fa ny voalondoha fotsiny vakitsika. Noho ny afaka 14 taona taorianan'le voalohany iny zany dia niakatra tany Jerosalema indray zay sy Barnabasy. Nentiko niaraka tamiko koa i Titosy niakatra araka ny fanambarana ka ny velabelariko tamin'ny filazantsara zay toriako any amin'ny Jentilisa fa tamin'ny mangingina ihany teo amin'izay manandaza fandrao miazakazaka foana na efa niazakazaka foana. Dia jereo fa misy dikany daholo ireo zavatra tenen'ny Paoly ireo raha oharina amin'ity asan'ny apôstôly toko 2 ty zany satria ny ampifandresintsika azy. Ary ny mpianatra dia nanapa-kevitra ampitondra zavatra araky ny ananany avy amonjena ny rahalahy zay monina ny Jodia. Dia nataony zany ary ny tanan'ny Barnabasy Saoly no nampitondrain'izany ho any amin'ny loholona. Io zany le dian'ny faharoa nakany Jerosalema mifandray amin'ity hoe izay sy Barnabasy ozy izy nandeha nakany Jerosalema indray. Dia lazainy hoe niakatra araka ny fanambarana. Atony lazainy fa hitondra zavatra ho fanampiana ny olona ny Jodia ny antony akarantany. Dia jereo tsara ny firindranyireo zavatra ireo anaty baiboly satria ao amin'ny toko 10 zany hoe aloha kely le teo 29-30 ny hitatsika dia ny 27-28 indray araka ny fanambarana. Inona ndikan'ity araka ny fanambarana ity selon la révélation izy amin'ny teny frantsay dia zao ndikany hoe tamin'izany andro zany dia nisy mpaminany sasany avy tany Jerosalema nakany Antiokia nitsangana ny ray tamin'ireny izay natsoina hoe Agabo. Voatsindry ny fanahy izy ka nilaza fa izy mosary be manerana ny tany rehetra tonga tokoa io tamin'ny andron'ny Claudio. Dia le araka fanambarana io zany dia ty araka filazany Agabo ty zay mpaminany voatsindry ny fanahy dia afaka manao fanambarana. Tamin'izany fotoana zany zay mbola tsy nisy ny testamenta vaovao dia nisy ny mpaminany tahaka ny Agabo zay nilaza hoe isy mosary be. Inona nataon'ny Barnabasy sy Paoly nakany Jerosalema ry araka le 29-30 ty hitondra fanampiana ho an'ny olona ny Jodia satria nisy mosary tany.
hitanareo fanaraka tsara mihitsy le izy amin'izay fotoana izay. Faharoa, ery amin'ny andininy fahafolo ihany koa amin'io mbola tsy vakirintsika daholo izy, dia tindriny Paoly hoe izao ihany no tokony ataonay, ahatsiaro ny mahantra ary nampazoto araty eo ny anao an'izany. Ary izay mihitsy nandehanany tany no le mosary tany Jodia dia nitondra fanampiana tany nazoto anany anao an'izany ozy izy. Dia mifanaraka amin'izay io. Fa tsy mifanaraka amin'le asan'ny apôstôly 5:12 araka le Galatiana avaratra zany, satria nresahany ao hoe tany amin'ny mangingina no nionany tamin'le manandaza. Zay ihany nionany. Nefa ao amin'ny asan'ny apôstôly 5:12 tena fivoriam-be konsila mihitsy le izy. Dia l'olona rehetra mihitsy no nandenaka ao Jerosalema tamin'ny asan'ny apôstôly 5:12 fa tsy tamin'ny mangingina amin'izay manandaza fotsiny ihany araka ny efa voalazan'ny Paoly teo. Zay zany nitondra fanampiana ho an'i Jerosalema ny nandehanany tany ary tsy niona afa-tsy tamin'ny andron'ny fiangonana izy dia i Jakoba, Jona ary Kefasy na i Petera zany. Toy izantsika izy andininy faharoa, raha fitintsika zany ny andininy faharoa teo dia zao hoe ho an'iza ny nanoratany Paoly ho an'ny fiangonana ny Galatia atsimo. Ao any atsimo izy zany zao rehefa nataontsika ny fandaminana rehetra. Dia oviana ny nanoratany azy dia efa hitantsika tamin'le fafana teo fa tao aorianany 10 misionera voalohany sy tao alohan'ny asan'ny apôstôly 5:12 tao aorian'ny konsila tany Jerosalema zany zay no nanoratany Paoly ny bokin'ny Galatiana. Dia tany Antiokia ny Syria le foibe misionerany zany tany no nanoratany azy araka nyty asan'ny apôstôly 4:12 ty alohan'ny 10:12 io 27-28 hoe rehefa tonga tao izy tao Antiokia zany dia namory ny fiangonana dia lazay rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny rany taminy sy ny namohan'ny varavaran'ny finoana ho an'ny jetilisa. Nanao tatitra izy zany hoe zao ny asa mission nataonay dia manao n'iny tatitra izy izy dia nijanona elaela ihany teo amin'ny mpianatra izy. Zany hoe nijanona elaela tao Antiokia izy dia nandritra izay fotoana izay no nanoratany. Tsy voatery hanoratra an'izany foana Luka hoe dia nitsanga ny Paoly dia nanoratra izy dia rehefa vita zany ny toko voalohany dia lasa indray i Paoly nitsangana nandeha mipipi kely dia verina indray izy nanao ny toko faharoa. Tsy ilaina an'izany. Io raha ny baiboly efa tsy voavakintsika ko maika asiana an'izany détail rehetrarehetra zany. Fa rehefa miteny fotsiny izy hoe nijanona elaela tao dia ao ny ahitantsika hoe teo zany nanoratany bokiny ho an'ny Galatiana.